ary amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen. Aoka ivavaka isika. Hoe Andriamanitra Ray sy ny Zanaka fanahy masina izay mpamorona sy mpanavitra mpanamasina anay. Mivera amin'ity tragnonao ity zahay mba heno zay olazainao aminay. Andriamanitra mangataka aminao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zahay mba hisokafa ny fanahy masina ny fonay, mba hiasany teninao amponay, hahatonga anay hibebaka noho ny hota nataonay, ka mba hianoanay an'i Jesosy na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana.
Tombo anay entsaka sanandro fa tena masina hoe noinao ane zany Andriamanitro sy ho tantaranao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy. Amen. Jesu ni amarinana nulamba itafiana amini andufani izani faliana raitsangana andrani lupa amina Lata fa Cristino panavuta eu lambaino ulava na levuna sataniza aritati ry fiangonana malala avia ry fandahatra isika ho Jehova fa na dia tahaka anjaky aza ny fahotanareo dia ho fotsy tahaka ny oram-panala na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Koa raha miaiky ny fahotantsika isika, Andriamanitra dia mahatoky sy marina ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra izy. Noho izany ary dia aoka ny etritena sy fona amin'Andriamanitra isika noho ny fahotantsika. Ry Andriamanitra tsy toa mpamorona sy mpanavitra anay io, masina ianao ka mankala ny ratsy rehetra. Indreto izay mpanota manitra manetry tena sy miaiky ny fahadisoanay sy ny elokay rehetra eto anatrehanao. Nandova ota sy eloko izay sady nanota taminao tamin'ny hevitra sy ny teny ary ny asa ka tokony ho very sy hoelona mandrakizay. Nefa noho ny fahasoavanao sy ny famindramponao lehibe sy mahagaga dia mifona aminao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izahay. Ry Andriamanitra ray be famindrampo izay nanolotra ny zanako lahy tokony ho faty solo anay mamindrafo aminay ary noho ny anarany dia mamelany fahotana rehetra ary ampitombo amin'ny alala ny fananao masina ny fahalalanay marinanao sy ny sitraponao ary ny fanoavana marina ny teninao mba tonga amin'ny fahasambarana mandrakizay izay noho ny fahasoavanao amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay. Amen. Ry Andriamanitra tompo ray ao andanitra mamindrafo amena. Ry Jesosy tompo mpamonjy izao tontolo izao mamindrafo amina. Ry fanahy masina tompo nay mpampiononao mamindrafo amina. Misaotra ny ray izay nampamendrika antsika hanana anjara amin'ny lovan'ny olona masina eo mazava sady naafaka antsika tamin'ny fahefany maizina ka namindra antsika ho amin'ny fanjakany zanany malalany izay hananantsika fanavotana dia ny famelana ny elontsika. Vonina amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra
Antsanitia Fileovana ambony tany aminy olona ankasitrany ho aminareo any eny Tompo ary ho amin'ny fanahina. Okay, vavaka isika rehetra. Andriamanitra tompo rainay any an-danitro miaiky eto anatrehanao zay fampanota manitra tsy misy tsara ny toetray maty sy simba azo noto zay satria zay rehetra teraky nofo de nofo ka tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra koa de mangataka aminao zay mamindrafo aminay ka irao ny fananao masinao amponay amin'ny alalan'ny zanakao Jesosy Kristy ka ataovy olona vaovao zay mba inonay tokoa ny famelan-keloko amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay voalaza taminay tamin'ny batisa raoka mba hitombo amin'ny fitiavana ny namanay sy ny asa tsara rehetra zay mandra-pahatraranay ny fahasambarana mandrak'izay amin'ny alalan'ny zanako malalanao dia Jesosy Kristy tomponay zay miarabelona sy miara-manjaka aminao sy ny fanahy masina Andriamanitra iray marina hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrak'izay. Ako retsika riavana ny tenin'Andriamanitra zay voalahatra amin'izao alahadin'ny Trinite zao izay ho hitantsika eo amin'ny bokin'ny Ezekela mpaminany Ezekela toko 7:20 ny andininy 7 ka hatramin'ny 2:30 ary ny pistily dia zay ho hitantsika eo amin'ny Titosy toko 7 Titosy toko 7 ny andininy 7 ka hatramin'ny 7 toy zao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anaran'i Jesosy koa samy ho tsaraiko amin'ny ataonareo avy ianareo ry taranak'Israely ho Jehova Tompo mitodia ka mibeba amin'ny fahadisoanareo rehetra dia tsy ho tonga fanafitohinana mahameloko anareo intsony zany. Esoro ho afaka aminareo ny fahadisoanareo rehetra zay nataonareo ka manaova ny fo vaovao sy fanahy vaovao ho anareo fa nahoana no ho faty ianareo ry taranak'Israely fa tsy sitrako ny hafatesan'izay maty ho Jehova Tompo koa mibeba ianareo mba ho velona. Fa isika koa dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevy ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolo-po sy fialona sady hala no ny fankahala fa rehefa niseho ny fahamoram-panahin'Andriamanitra mpamonjy antsika sy ny fitiavan'ny olona dia tsy avy amin'ny asa amin'ny fahamarinana izay nataontsika fa araka ny famindram-po kosa no namonjeny antsika tamin'ny fanasan'ny fiterahana indray sy ny fanavaozan'ny fanahy masina izay nahidiny betsaka tamintsika tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy mpamonjy antsika mba ho hamarinina amin'ny fahasoavana isika ka ho tonga mpandova araka ny fanantenana ny fiainana mandrakizay. Amen. Bata miau eri Tompo utuazanaka madiwangu Bata miau
aoko rentsika indray zao reo ny filazany tsara masina zay ao amin'ny jaona toko fahatelo nindininy voalohany ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo toy zao mivaky ny teny eo amin'ny anarany Jesosy Kristy tompontsika. Ary nisy fariseo ao anankiray atao hoe Nikodemosy mpanapaka tamin'ny Jiosy. Izy nakao amin'i Jesosy no ny alina ka nanao taminy hoe raby eo, fantatray fa mpampianatra avy amin'Andriamanitra ianao fa tsy misy olona mahay manao zao famantarana ataonao izao raha tsy Andriamanitra no momba azy. Jesosy namalika nanao taminy hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha tsy ateraky indray ny olona dia tsy mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Ho Nikodemosy taminy ataony olona ahoana no ateraka rehefa lehibe moa mahazo miditra any ankibon-dreny indray va izy ka ateraka. Jesosy namaly hoe lazaiko aminao marina dia marina tokoa raha misy olona tsy ateraka ny rano sy ny fanahy dia tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra izy. Zay ateraky ny nofo dia nofo ary zay ateraky ny fanahy dia fanahy. Azagaga no nilazako taminao hoe tsy maintsy ateraky indray ianareo. Ny rivotra mitsoka amin'izay tiany ary ianareo ny feony nefa tsy fantatrao izay aviny na izay alehany dia tahaka izany zay rehetra ateraky ny fanahy. Nikodemosy namalika nanao taminy hoe atao ahoana no ahatongo zany zavatra zany. Jesosy namaly ka nanao taminy hoe ianao va no mpampianatry ny Israely ka tsy mahalala izany zavatra zany. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa zay fantatray no lazainay ary zay hitanay no ambaranay nefa ny fanambaranay tsy mba raisinareo. Raha ny zavatra ety an-tany aza no nolazaiko taminareo ka tsy nonareo, ahoana ny nonareo raha milaza aminareo ny zavatra any an-danitra aho. Ary tsy nisy niakatra ho any an-danitra fa tsy ilay nidina avy tany an-danitra dia ny zanak'olona zay any an-danitra. Ary tahaka ny nanandrata Mosesy ny menarana tany anefitra no tsy maintsy hanandratana ny zanak'olona mba hanana fiainana mandrakizay zay rehetra mino azy. Amen. Isarana ny eny tompo no ny filazantsara. Aoko isika iaraka anaiky sy anambara ny finoana ombonantsika amin'ny fiangonana masina eran'izao tontolo izao araky ny fanekempinoana apôstôlika. Mino an'Andriamanitra ray tsy tolo mpanao ny lanitra sy ny tany aho ary mino an' Jesosy Kristy zanalay tokona tompontsika. Torotoroana tamin'ny fanahy masina nateraka Maria Virginy nijaly raha nanapaka Ponto Pilata nombona tamin'ny azo fijaliana matika na Levi midina tany amin'ny fiainantsika nitsangana tamin'ny maty tamin'ny andro fahatelo niakatra ho any an-danitra petraka kavanan'Andriamanitra ray tsy tolo lavelo miviny tsara mivelona sy ny maty. Mino fanahy masina fiangonana masina manerana izao tontolo izao sy ny fimbonan'ny olona masina ny famelan-kely fitsangana ny tena maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Mandroso ripanarato azaketraka iza mandroso atsimiato isoreno erina kanije tilisa maro avana sita
Mandroso ripanarato mieza fatratra kanaiza isato samba matahotra lutulurana didi iana kamiasa nauma minamangiti azafaina mamanda mandroso ripanaratu amanda nularina misive iturabatu aneu fitiavana rahakivini panuta nuhuni aratsini etuani guluguta amini pamunzini mandroso arenu vakyo izay mife iaisa kanitena seniakyo raisotompoana eafukyo mamutulo zayana nakuiza areraisonaudaolo mavovoninaita. Aoka hivavaka isika riavana. Andriamanitra tomponay eo misaotra anao zay fa no ny asanao ritelo izay ray dia aterakao olom-baovao zay fa tsy olo ny fahotana ka omeloka mandrakizay fa no ny asa mpamonjenao dia nomeno anay ny fananao masina mba hiteraka anay amin'ny fomba tsy takatry ny sainay ary hitarika anay eo aminao ka mampanaiky anay mba hatao batisa ary tsy batisa fomba fotsiny ihany fa tena aterakao ho tena olom-baovao tafiditra tsara ka hita ny fanjakanao izay rehetra na ny eto na izay miaino dia taio zay alala tsara ny sitraponao mba hamoa ny voan'ny fibebahana eo amin'ny fiainanay amin'ny asa tsara rehetra amin'ny anaranao Jesosy zay tianay sy eto aminay manerana ny tany rehetra mangatahana izany. Amen. Alahadin'ny Trinite androany riavana. Ny tenin'Andriamanitra voalahatra amin'izao alahadin'ny Trinite zao dia ny filazantsara araka ny Matio 5:20. Matio 5:20 ny andininy 9:20 ka hatramin'ny 20. Toy izao ny vaky ny teny eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Ary ny mpianatra iraika ambin'ny folo lahy dia nakany Galilia ho any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesosy alehany anono nahita azy izy dia nenkohaka fa ny sasany nihanahana. Ary Jesosy nanantona dia niteny taminy ka nanao hoe efa nomena ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany ka mandehana ianareo dia ataovy mpianatra amin'ny firenena rehetra manao batisa azy ao amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiko anareo ary indro izao momba anareo mandrakariva ambara-patonga ny fahataperany izao tontolo izao. Iray masina manamasinanay amin'ny fahamarinana fa ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry fiangonana malala ao aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra Ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Alahadin'ny Trinite androany riavana dia ny fanambarana ny tena fototry ny fivavahana kristianina dia ny finoana an'Andriamanitra Ray izay tiantsika ka nanolotra n'izany no tonga nofo hiaritra fijaliana hatramin'ny fahafatesana mba azony mamonjy antsika ary manamarina antsika amin'ny fitsanganany
ary ny anomezany atsika koa ny fanahy masina izay mitaona atsika eo am' Jesosy sady mitaona atsika mba handray ny fahasoavan'ny batisa izany no ventiny alahadin'ny Trinite raha tsy ateraky indray isika amin'ny alalan'ny batisa izay fomba no tendren'i Jesosy nodidin'i Jesosy eo amin'ilay fanjakany dia ilay fanjakam-pahasoavany izay vetesiny Matio matetika eo amin'ny filazantsarany dia tsy mahazo mahita izany fanjakan'Andriamanitra izay lazainy Jaona, lazainy filazantsarany Jaona izay nolazainy Jesosy tokoa tamin'ny Nikodemosy. Tsy maintsy ateraka indray isika ry havana miainga indrindra amin'ny toetra sy ny toerana taloha zany araka ny lazainy Paoly ao amin'ny epistily no vakiana teo dia izay nylazay ny toerana misy atsika fahiny fa lazainy eo fa isika dia adala fahiny tsy nanaiky voafitaka dia andevon'ny filana sy ny fahafinaretana maro ary velona teo amin'ny lolompo sy ny fialonany sady ala ny fankahala zany ny toerana misy antsika ry havana ka esorin'Andriamanitra no ny famoram-panahy n'Andriamanitra mora fanahy Andriamanitra fa isika rehefa mahita olona adala ohatra eny an-dalana ely tsy mba mora fanahy fa mampijaly ny adala azy manevateva azy izany ray aman-dreniny tony ny olona farany ratsy indrindra dia ampitao amin'Andriamanitra fa izy dia tia izay tena manaiky ho tena adala fahiny tamin'izay eritreriny ny asany rehetra azany lazainy mamany lavo amin'ny asa mpifoazany ireny lazain'olona adala reny izay hoentiny eo amin'ny toby reny ny voninkazo ny fiangonana nahoana ny voninkazo tian'Andriamanitra tahaka ny endry mba ho vonjena koa izy reny mba hanehoany ny fitiavany ka zany ny toerana nisy atsika fahiny fa amin'izay iterahan'Andriamanitra atsika amin'ny fomba mahagaga arak'izay nandresen'ny Jesosy an'i Nikodemosy lahatra fa tsy maintsy ateraka indray ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Nikodemosy amin'ny mahafariseho azy ny fariseho dia nihevitra fa efa ao anatiny zany fanjakan'Andriamanitra zany eto amin'ity tany ity ary amin'ny fanjakam-boninahitra dia zao nijoron'ny fariseho raha misy olona roa tonga any amin'ny paradisa ao amin'ny fanjakam-boninahitra dia ny ray amin'izay tsy maintsy fariseho jiosy ka gaga Nikodemosy rehefa nitoriany Jesosy fa alazaiko aminao Nikodemosy fa raha tsy ateraka indray ianao dia ny rano sy ny fanahy ny rano anadiovana ny fahadisoanao rehetra ary ny fanahy masina izay amelombelomana anao ho tena zanak'izany fanjakan'Andriamanitra zany dia lazaiko aminao fa tsy mahazo ny fanjakan'Andriamanitra mahita ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity tany ity ianao. Zany koa no afatry ny bokin'ny Ezekela zay no vakiana tamintsika teo. Ny fiterahana atsika tsy mora. Nahoana ny tsy mora ry havana? Isika dia manana ny sitrapontsika, manana izay maizy azy antsika, manana saitsika izay saitsika izay nentintsika nanoto zay no tamina mba hibebaka. Zany no ilaina asa takian'Andriamanitra tamin'ny jiosy fahizay mialohan'ny fahababona miova saina. Ny atao hoe miova saina araka ny tenin'ny Ezekela dia tsy manamary tena fa manamarina tokoa ny tena vo mpanota mahantra no ny ota vitany teo anatrehan'Andriamanitra. Izany ny takiana voalohany na asa voalohany. Fa ny faharoa dia ilay feo ny fieritreretana ingan'ny ota mihitsy dia ao ilay tena fahadisoany ny eritreritra ka ilay fona feo ny fieritreretana izay feo ny fieritreretana tia ota ary tsy te hiala amin'ny ota izany fo ratsy zany no esorina manaiky ara-miasa amin'ny fanahy masina mba hanaiky anaisotra zany fahadisoana ao amin'ny feo ny fieritreretana zany. Afoy ny ota raha tsorina dia manao divorce na misaraka amin'ny ota
manao filazana pabe maso hoe afoky eo any ianao rehefa hotana na zatra ary rehefa mahafoy azy dia lasa mitodika amin'Andriamanitra am'izay. Zany takina amintsika androany ry havana, mila mitodika any amin'Andriamanitra, manao ny sitrapon'Andriamanitra. Zany anie ny tena tadiavina aminao, fa raha tsy zany de ho hitanao tsara araky ny lazainy Ezekela ny vokadratsiny ny tsy fibebana zay takina am'ty alahady ny Trinite ity. Ka io fieritreretan'io dia mila manapa-kevitra ary miezaka mba hanatona hanaky ho avaozy ny fanahy masina, zany fo zany ho tonga fo vaovao sy saina vaovao araky ny tononkira ny hiratsika amin'ny 7:300 teo. Nahoana? Inona ny antony tokony hibebahana? Mazava ny lazainy Ezekela nampilazain'Andriamanitra azy. Antony voalohany, raha tsy mibebaka sika de ho avy ny fandringanana ara-baky teny eto am'izao tontolo zao. Tsy mibebaka ry havana ny jiosy tam'izany, tonga ny nandringanan'Andriamanitra azy. Nampiasain'Andriamanitra ny mpanjaka babiloniana, nandrava n'izay nitokiny de ny tempoly ary andringana na ny lehibeany aza na izay matanjaka nandringana. Tonga tokoa zany. Isika koa am'izao de tao amina alalan'izany hoe ny antony tokony hibebahantsika ka handraisana ny fanavaozany ny fanahy masina de izay ihany no ialana ny tena fandringanana anao rehefa tonga ny farany. Fa raha tsy mibebaka kosa isika dia loza arak'izany. Zao ny antony faharoa, tsy mba sitrak'Andriamanitra ny haringana anao. Tadidio zany ho Ezekela, tsy mba sitrak'Andriamanitra. Ny sitrak'Andriamanitra nge de ny havelona atsika. Nahoana ianao ry Israely no faty, fa tsy sitrako ny hafaty anao. Ary ny fahatelo de ny havelona anao. Tsy hoe ringana fotsiny fa velona, zany hoe tafaray amin'Andriamanitra. Io no takina amintsika androany. Ny fibebahana no vavahady idirana amin'ny fanjakan'Andriamanitra de ny fanjakam-pahasoavana eto amin'ity tany ity. Izay mibebaka no mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Iza ny tompon'izany fanjakam-pahasoavana zany? Jesosy Kristy tompo. Ny tsy finoana ry havana, zany no tena fahotana. Tsy ny fandikana ny lalàna folo na ny teny folo, lalàna ara-pitondran-tena ihany, fa manomboka zao ny tsy finoana n'ilay Jesosy nirahan'Andriamanitra ho mpamonjy atsika sy ilaza ny fiterahany anao de ny fahateraham-baovao, zany ny fototry ny fahotana am'izao. Mila mahita an' Jesosy isika, zany hoe mila mino azy. Ireto mpianatra 210 reto de tena nahita an' Jesosy ilay nitsangana tamin'ny maty, ary farany ny am'izay tany azy zao. Ary rehefa aveo izy de hiakatra ho any an-danitra. Rehefa tena nahita an' Jesosy dia nizara roa ny fihetsiky ny mpianatra. Ao zay tena nenkoka, fa ny sasany kosa ny salasala. Maninona no misalasala? Tsy ampy finoana tsy mihatsara velatsy. Kely, mbola kely ihany ny nonan'i Jesosy ny am'izay nitsanganany tamin'ny maty, ary nidika ny fitsanganany tamin'ny maty rehefa maty izy, ka mora tsofon'ny rivotra. Zany finoana zany de ho faty raha tsy mitandrina tsara. Jereo tsara ny nataon'i Jesosy mba hanavotany an'reto mpianatra reto zay kely finoana sy mihanahana. Zany koa nataon'i Jesosy amintsika androany. Inona nataony tamin'ny mpianatra ary mbola ataony amintsika androany? Ny mbola ataony de zao, manatona atsika izy dia miresaka, miteny. Dikany hoe manatona dia tsy tahaka ny fomba ny sasany mahita ny tsy finoana na ny fiananana de ozytsika hoe tsy ampy fahalalana reto olony reto, hialako ireto. Tsy mba manao izany Jesosy, tsy miala anao Jesosy araky ny teny,
ao amin'ny Isaia toko 2:7 tany amin'ny fahababona dia zao ny tenin'ilay Deutero Isaia, tsy ho tapahany ny volotara torotoro. Inona no dikan'izany? Na dia volotara torotoro reraka ara-pinoana azy ianao dia manantona anao Jesosy. Aninona izy anantona anao? Mampandresy ny fisalasalanao. Zany no asan' Jesosy amin'izao teny izao, mampiorina zany ny finoana kely ka hitombo ao anatintsika, ary ny farany ny misalasala de mitebiteby tsy manam-piadanana, dia le fiadanany no meny anao zay tsy manana fiadanany. Ahoana ny fanomezany an'izany? Tao amin'ny anao anatona azy rehefa manatona Jesosy ka ilazany ny teny. Inona ny teny lazainy Jesosy? Teny lazainy Jesosy dia zay nambarany ray taminy, zay nambarany ray taminy, ny teny tamin'Andriamanitra izy, ny teny tamin'Andriamanitra izy dia milaza amin'Andriamanitra ny fitaomany antsika hoe ireto ny ondry manantona ahy, ary miteny koa ny momba antsika izy, teneny momba antsika. Inona moa ny momba antsika? Mpanota mahantra isika, kely finoana isika, fa ny farany de miteny zay lazain'Andriamanitra amintsika. Zao lazain'Andriamanitra amintsika: rehefa manaiky ino an' Jesosy ianao dia ho Andriamanitra aminao, mamelanelokao zay mianahana misalasala ny amiko aho. Tsy filazantsara ve zany ho anao? Manaiky fa azy ianao, Jesosy zay manaiky zany. Tsy zany ve ny fiteraham-baovao zay ambarany androany? Fa zay ateraka de mila mitombo, fa mampalahelo raha misy miteraka zaza kanefa tsy miroso amin'ny fitombona. Ny fitombona eto dia lasa vavolombelona, iraka. Efa vitany eny apôstôly zay ilazany Jesosy an'izao fanirahany zao. Fa ianao indrindra koa no maso nahita ara-panahy ny famonjena nataon'i Jesosy aminao, de mila mitombo lasa vavolombelona, mitombo amin'ny fitiavana amina dia amin'ny fitoriana famonjena amin'ny namana, ary mitombo amin'ny asa tsara. Jereo tsara ny fitombon'ny Nikodemosy, lasa an' Jesosy izy fa tsy lasa ho mpianatry ny fariseo namany koa. Ary rehefa nijaly Jesosy, maty Jesosy, tsy mba niala tamin'ny Jesosy Nikodemosy, ny mpianatra aza miala, fa Nikodemosy nangataka ny fatiny Jesosy tao amin'ny Pilata. Zany no asa tsara no ny finoana mitombo. Ianao indrindra no ivatanany zao, aoka hitombo ny alalanao fa Jesosy eo anatrehan'Andriamanitra, sy ianao no mpanelanelana anao, mpanelanelana sady olona no Andriamanitra, izy ny tompony fahefana any an-danitra sy ety an-tany, araka ny fanambarany eto. Ny fitombon'ny finoana dia mahatratra an'izany ohatra zany. Io no matetika fahavoazantsika, everitsika fa tsy tompony fahefana eto an-tany akory azy Jesosy, fa no ny fahasairanantsika de everitsika fa zay mampahory antsika no manam-pahefana amintsika, ka izany ary ny dododony sasany matahotra fahefana zay mpamono azy, fa tsy matahotra an' Jesosy zay tompony fahefana zay manary azy any amin'ny elo. Inona ny fahefana sarobidy zay ananan' Jesosy zay mila ho tratrary ny finoantsika? Ny fahefana sarobidy dia izy no zanak'olona, tsy zanak'olona hitsara ny olona fotsiny izy, fa zanak'olona manana fahefana mamela heloka. Na tafitohana ny fariseo zay nevitra an' Jesosy tsy ho Andriamanitra, ny nilazany Jesosy an'ilay marary ny paralisisa rehefa nosotraniny, ka nilazany hoe voavela ny eloko ny fahatanoranao, zay tsisy pahalala. Tezitra ny fariseo ka tafitohana, inona koa ny fahefana ananan'ity Jesosy ty zay mamela eloko? De ho Jesosy, raha tsy mino ahy ianareo de tsy mba hanana famelan-keloko. Zany no lazainy amintsika am'izao. Fanjakana Andriamanitra no idirantsika, ao niterahan'Andriamanitra atsika,
ao amin'ny fanjakan'Andriamanitra tsy hita maso dia ilay atao hoe fanjakam-pahasoavana. Inona no takian'Andriamanitra amintsika ao anatin'izany fanjakam-pahasoavana zany efa voalaza teo ny fitombona. Ao amin'ny Lioka 7:20 ny 2:12 dia misy teny sarotra anontanian'ny kristianina amin'ny pastora matetika fa izay mahazatra katiny dia ny fahampitomboana ny talenta. Ao zay nomena talenta 5 nampitombo ka lasa 10, ao zay nomena 2 dia lasa 5 ary lay iray nomena ray nandevina azy. Tsy izany anefa ny eto fa mifanohatra amin'izany fa le olona telo zay nomen'ilay andrian-dahy zay andeha lavitra dia samy farantsakely ray avy. Ka rehefa niverina avy any amin'izay nombany ity andrian-dahy ity dia le anankiray farantsa ray nomena azy nampitombono farantsa 10 dia ny valosoany nomeny tanàna 10 tapahany. Lay faharoa koa dia nampitombono 5 lay farantsakely ananany dia nomena tanàna 5 fa lay anankiray kosa dia nandevina ihany tao anatin'ny tany nifonosona mosoary. Inona moa ty farantsa ity ry havana? Ny farantsa eto dia lay famelan-keloka ny raisinao ampiasainao efa navela ny elokao. Ahoana kosa ny tokony ataonao? Ny tokony ataonao araka izao teny amin'ny Matio 5:20 izao, ny 2:20 ka hatramin'ny 20, izany famelan-keloko zany dia manosika anao hitory amin'ny hafa ny famelan-keloka, hitory ny fibebana mba hidiran'ny olona ao amin'ny fanjakam-pahasoavana. Zany ny fampitomboana lay farantsa, ilazana amin'ny olona fa tian'Andriamanitra tsy ho very izy, tian'Andriamanitra tsy ho very izy. Izany mendrika hiaina ao anatin'ny fanjakam-pahasoavana. Olona mitombo amin'ny fahamendrehana, mendrika ianao rehefa mijoro, efa voavela eloka dia tsy manota intsony, fa efa voavela eloka dia mitory ny filazantsara ny famelan-keloka amin'ny hafa. Zany ny tena fitiavana voalohany sarobidy, fa tsy ny fanomezan-javatra ilaina n'ity fiainana ity ihany, fa ny fanomezana ny famonjena ny fanahy. Zany ny takiana ao anatin'ny fanjakam-pahasoavana zay misy atsika amin'izao alahadin'ny Trinite zao. Ka tsy ho tafitohana amin'ny hazo fijaliana, satria mahatafitohana ny olona izany filazantsara ny famelan-keloko zany. Hitondrana hazo fijaliana dia ny hazo fijaliana ilazan'ny olona adala ianao raha mitaonanay hiala amin'izao andevy ny fahafinaretana maro. Ohatra eto amin'ity tanàna Mahajanga ity, tanànany fizahan-tany, ka arantiranty eto ny fahafinaretana maro, ara-nofo, ara-pisotroana, ny ara-karena. Tsy tian'ny olona ny fialana amin'izany. Aleon'ny olona ho andevy ny ota sy ny fahafinaretana maro satria tsy mahita ny fanjakam-pahasoavana. Raha ianao mitory an'izany dia hilanja fahoriana tokoa, kanefa tsy maintsy mitondra fahoriana isika amin'ny fitoriana an'izany. Ny fahatelo dia ny sakramentany batisa. Rehefa mahazo olona ho an'i Jesosy isika dia tsy mahazo olona tsy ho atao batisa, fa ny anaovana batisa azy indrindra. Ity batisa ity amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina tsy averina indroa ity no fiasam-pahasoavana ao anatin'ny fiangonana. Tena anambarana ofisialy fa lasa zanak'Andriamanitra, nateraka vaovao zany olona azo tamin'ny fitoriteny izany. Didy ny anaovana batisa, fa marobe ny tonga ao am-piangonana. Inona ny fahotan'ny kristianina amin'izao? Miandry manam-bola hanaova-tsakafo sy hanasan'olona mba tsy ataon'ny olona hoe anarany nanao fety, nefa tsy ampy sakafo, tsy ampy fitafiana, tsy ary havana ho Jesosy. Didy atao batisa zay rehetra manatona an' Jesosy, na dia tsotsotra aza ny sakafo sy ny akanjo. Manoloana an'izany didy zany, mila fanoavana zany, mila fanoavana. Fanoavana amin'ny ilazana amin'ny namanao mba atao batisa, fanoavana koa amin'izay ilazana mba atao batisa zany, mba hanaiky andray zany. Fa ny fety dia ho ny fety
lazain' jesosy raha misy olona mibebaka dia ny anjely maro ho any an-danitra ny faly engane mba ho latsako ampotsika zany tenin'andriamanitra androany izany elantsiny fa mila toriteny kely foy ho an'izay namatsika vazaha. Aujourd'hui c'est le dimanche de la Sainte Trinité. Faut-il rappeler aujourd'hui que le vrai péché, le péché principal, c'est l'incrédulité. Celui qui ne croit pas à Jésus pêche contre lui, contre Dieu, ainsi que contre le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit nous a été offert à nous qui n'avons que peu de foi, mais plus de doute. Laissons le Seigneur Jésus nous encourager à vaincre nos doutes en lui, pour que nous arriverons à l'adorer sincèrement, en esprit et en vérité. Pour ce faire, il faut venir à lui avec une supplication sérieuse, c'est-à-dire, d'après ce texte, c'est Jésus lui-même qui vient auprès de nous. De ce fait, de cette proximité, il va enlever nos doutes et nos embarras. Et c'est par le baptême qu'il fait tout pour que nous puissions être ses vrais disciples. Être un vrai disciple dans le royaume de grâce, c'est recevoir l'autorité de proclamer, de prêcher la bonne nouvelle du pardon des péchés. Laissons-nous alors obéir à ses commandements, limiter aussi sur son amour, son dévouement. Et finalement, restons confiants durant notre vie terrestre pour que nous arriverons enfin dans le royaume de sa grâce. Amen. Raitso ny fitahina ho aminareo ne ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika, ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Pandalovina ora io fisanto e tratena cinampo izikyu Mila ci usa katumpune fataona mu Mafana chaminai chiure ni finu quasi sai che anikyu Ni Fasuavana no atunya velumaku Hai tuku Sauts na lampu Sakadi nukunite nina Nizana kau Mandalu fizanto e tena mama Che kuni fitundana Namangi rifiria zara Tazuni sauti amu ifu
panomponao tsy mahasoa. Manenjika avy aorinako aireo tena favaloko. Atosykilay raha tsika maniry ny afatesako. Mandatsalatsà mafizy ireo rehefa tena kivikivy aho. Tsy navelanao fa tena miazonay tokoa ianao. Hai tokomo zao sy nanapo saikady nokony teninao. Ny zanakao malalanao tsy maintsy mandalo fizantoetra tena mama. Ekekony fitondranao namangiry firiazaray. Tazonikyo sautsy amoifo ty panomponao tsy mahasoa. Aminareo any eny tompo amin'ny fanahina. Itay anareo aneny tompo ka iaro anareo. Ampamirapiratra ny tavany aminareo aneny tompo ka iantra anareo. Anandratra ny tavany aminareo aneny tompo ka anome anareo fiadanana. Amen. 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 Oka ivavaka isika rehetra tompo. Tompo, misaotra anao amin'ny fonay tokoa izay, fa efa nampianarinao anay zay sitrako ataonay. Andriamanitra, ampio izay ankehitriny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy noho ny fanaonao masina, mba hitehirizanay ny teninao amin'ny fo madio, hitomboanay amin'ny finoana, mba hiatsara isan'andro izay amin'ny finoana tena masina. Ary ny teninao ny nitokianay na amin'ny fiainana na amin'ny fahafatesana. Amen.